Faly miarabantsika tsirairy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofon'aina isika amin'ity alarobia maraina ity. Misaotra anao mandrakariva izay manakaraka aminay eto ny ina dia hitondra fitahiana ho anao hatrany izany. Aloha handerantsika na mofon'aina an'io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra mbola misaotra anao izahay ny amin'ny fofinaina mahavelo azy avy aminao. Misaotra anao ihany koa manaiky hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa mamialombela amin'ny fanahinay hatrany ary mangataka aminao izahay ny mba ambolenao zavatsoa aminay, ialana amin'ny fahazaran-dratsy ary ny ahafahanay mandeha araka ny fahamarinanao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mivavaha marain-tsy hariva. Nalaina Mateo 7:7-8. Manao hoe koa amin'izany nazova mandray izany teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vato lampy. Amen. Aoka ho tsaroan'ny mpianakavy amin'ny fianakaviana tsirairay fa matotra akaiky amin'ny lanitra izy ireo. Liana manokana amin'ny ankonan'ny zanany eto an-tany manko Kristy noho ny filetehan'ny masoandro ao amin'ny ankonana tsirairay anehoana eo anatsian'Andriamanitra ny fahamendrehan'ny mpamonjy. Mialohan'ny handaozana ny tokantrano amin'ny asa dia tokony hovoriana ny fianakaviana anankiray manontolo ary tokony hitalao mafy amin'Andriamanitra ny ray na ny reny fa raha tsy eo ny ray mba hiaro azy ireo mandritra ny tontolo andro. Manantona an'Andriamanitra anatin'ny fanatretena amin'ny fofeno alemem-panahy sy amin'ny fahatsapana ny fakapana sy ny loza ny loanareo sy ny zanakareo. Angatao azy ireo ihany koa ny fikarakaran'i Kristy. Hiaro ny ankizy izay atokana ho an'Andriamanitra tahaka an'izany ireo anjely mpanompo. Indre tena sarobidy manao ahoana ny tokony hanangona ny ray sy ny renin'ny zanany eo amin'ny mialohan'ny isakafoanana mba hisaorana ny ray any an-danitra noho ny fiarovany mandritra ny alina sy angataka aminy ihany koa ny fanampiana sy ny fitarihana ary ny fitsonjovana mandritra ny tontolo andro. Rehefa tonga indray ny hariva dia mivory eo anatrehany misaotra anazy izy ireo noho ny fitahiana izay narotsana mandritra ny tontolo andro lasa. Tsy tokony hivavaka tsy indraindray isika ka hanamaivana an'izay any rehetra manana asa betsaka atao amin'ny andro anankiray mitarika ny zanakitsika indray ny vavaka ho tsy misy lanjany manokana isika amin'ny fanaovana ny tahaka an'izany. Midika zavatra betsaka ho an'ny zanak'Andriamanitra manko ny vavaka. Aoka tsy ho adinitsika mihitsy fa manana didy eo anatrehan'Andriamanitra isika eo am-piatohana ny mety sy ny mendrika ary ny fahasambarana ho an'ireo vahentsika. Aoka mba tsy ho be resaka sy vanivany loatra ka reraka vao hiditra ao amin'ny oran'ny fotoam-pivavahana. Zary fanatitra mandringa no aterina eo anatrehan'Andriamanitra raha manao an'izany isika. Fa aoka ao amin'ny toe-po mendrika, eo amin'ny fametrahana ihany koa ny fotoam-bavaka ho loha laharana ary ihany koa ny amin'ny fitiavana ny eo amin'Andriamanitra hatrany no ao am-pontsika. Ingany izany mba ho tanteraka ny ivon'ny tokantrano tsirairay avy ary ihany koa mba ahitantsika ny fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra ho amin'ny finiavana amin'izany. Vavaka isika misaotra anao saray hoany amin'izany teninao izany. Ampio izahay mba mpanompo mankatoa ary ahita zavatsoa ny amin'ny fitadiavanay fotoana miaraka aminao. Ho ray lalana aminao, ho ray dia aminao tahaka an'ireo mpanomponao rehetra izahay. Ka tsy ary tokoa fa zava-dehibe ny fotoana izay ataonay ho anivon'ny tokantranonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.